dia ho ampitombona amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavamampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika amin'izao famaranana ny hoe taona raha ny alahady nefa ny ankoa ho voninahitr'Andriamanitra fitokanantsika ny zava-bita izao ary ny anio ankoa dia alahady ny fihetsoana dia ny tenin'Andriamanitra izay alaitsika riavana fampirezana dia Luka toko voalohany Luka filazantsaraka ny Luka toko voalohany ny andininy fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny faha enina amin'ny dimapolo. Raha azonao atao dia sokafy hatrany ny soratra masina ary misy fotoana isika miara mamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Mifalia amin'ny fitiavan'ny Tompo. Mifalia amin'ny fitiavan'ny Tompo. Zavatra telo riavana no hotadiditsika hanio. Ary raha miala eto izany ianao dia matadidy an'ireto zavatra telo reto farafakeliny. Farafakeliny ankoatran'ny hoe zavatra maro ampahafantarin'i Jesosy anao. Mifaly tsika zavatra telo. Voalohany, fa nanao zavatra lehibe tamintsika ny Tompo. Mifaly tsika fa nanao zavatra lehibe tamintsika ny Tompo. Raha sitraka ao riavana, ndaony mba irahantsika mamaky ny andininy fa 7:7 miara-maky avy hatrany amin'aran'ny Tompo manao hoe fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Mifaly tsika inona ny voalohany fa naninona fa nanao zavatra lehibe tamintsika ny Tompo. Ny faharoa dia izao, mifaly tsika satria mamindra foa hatramin'ny taranaka faramandimbo ny Tompo. Mifaly tsika satria mamindra fo hatramin'ny taranaka faramandimbo ny Tompo. Andininy fa 10 indray mba miara-makitsika amin'aran'ny Tompo manao hoe ary ny famindram-pony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Inona hoe le faharoa mifaly tsika satria maninona mamindra foa hatramin'ny taranaka faramandimbo ny Tompo. Ary ny farany riavana dia izao, mifaly tsika satria mitana ny teny fikasan'ny Tompo. Mifaly tsika satria mitana ny teny fikasan'ny Tompo. Ny andininy fa 5:10 mba miara-mamaky indray tsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Reo zany riavana ndao averintsika hoe fa atadintsika zany. Mifaly tsika satria nanao zavatra lehibe tamintsika ny Tompo. Faharoa, mifaly tsika satria mamindra fo hatramin'ny taranaka faramandimbo ny Tompo. Ary farany, mifaly tsika satria mitana ny teny fikasan'ny Tompo. Amen. Io soratra masina izay novonaky tamintsika teo na nivakina tamintsika teo riavana dia milaza ny fiderana nataon'ny Maria sy Elisabeth. Ary avakitsika rio hatrany amin'ny andininy fa 20 eo zany amin'ny testamenta vaovao. Io lava indrindra ny andininy amin'io toko fa 2 io dia mijanona hatrany amin'ny andininy fa 20. Dia voalohany dia manao fiderana an'Andriamanitra i Elisabeth. Andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 5:20. Ny fiderana dia ohatry tena tsy nieritreretinay mihitsy izy mivady sady tena nanompo an'Andriamanitra ary tena nivavaka sady mahita onatran'Andriamanitra fa zao tsy nananjanaka izy fa tao anatin'ny fanterany naseho an'Andriamanitra ny asa mahagaga nomena zanaka izy ary jaona ny anarany. Niderin'Andriamanitra Elisabeth. Andininy fa 9:70 ka hatramin'ny fa 9:50 indray dia fiderana nataon'ny Maria. Zavatra nitranga indray dia zao tena tsy nieritreritra mihitsy ny Maria. Ary izy mihitsy niazon'ny Jorovavolombelona hoe raha ataontsika teny mivantana zay sy Josefa mbola tsy vita soratra tsy vita raha tsy misy makasika fa mahagaga fa nomena zazalahy hiteraka zazalahy izay ary ny anarany dia atao hoe Jesosy mpamonjy zao tontolo zao. Misy zavatra tsy takatry ny saina ataonao Andriamanitra ao fiainay midera sy mijoro vavolombelona ao zay. Ary ny fahatelo dia zao
ny andininy fa fito amin'ny dimapolo ka hatramin'ny andininy fa valopolo dia io indray i Zakaria indray no mideran'Andriamanitra satria tena tsy nino Zakaria tsy misy an'izany ary mivokatra ny tsy finoany dia lasa mona izy ary efa teraka Jaona dia izy natao anarany dia tsisy an'izany anarana Jaona zany amin'ny fianakaviana dia nalaina amin'izay ny tableau na fafana dia soratan'ny Zakaria hoe Jaona natao anarany ary no aveo nisokatra ny vavany afaka ny teny izy ry havako misy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika misy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika inona ny dika le teny hoe nanao zavatra lehibe tamintsika ny tompo andininy fa 7 raha sitraka ao ry havana ndao mba averintsika vakina trano satria mampahery reny ary raha ho anareo izay efa zatra maka soratra masina dia mba alaina kely ny crayon dia asiana marika kely hoe tia ny zavatra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainantsika andininy fa 7 aminaran'ny tompo manao hoe fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany inona ry havana no hevitra izany ny hevitra teny io voalohany dia zao Andriamanitra manao zavatra lehibe ao amin'ny fiainanao dikany hoe zavatra lehibe ao amin'ny fiainantsika ry havana dia zao Andriamanitra mihitsy no mamolavola ny fiainantsika tahaka ny tanimangy no hatrea ampanefy asika ary efa Andriamanitra mamolavola ny fiainanao dia ho amin'izay tena tsara indrindra sy mendrika indrindra ary sarobidy sy lehibe indrindra nanaovan'Andriamanitra anao zany hoe tena vita azo lazaina hoe tena misy refy ara-dalàna misy refy voakajy ara-dalàna zany nanaovan'Andriamanitra anao ny olona mety mieritreritra hoe mety tsy zany tsia rehefa ny tompo mamolavola antsika ry havana no fironina araka ny endrik'Andriamanitra isika dia zavatra tena tsara indrindra ary manana ny antom-pisiana zany nanaovan'Andriamanitra anao misy antom-pisiana nanaovan'Andriamanitra anao tsy hoe atao ianao dia atao fotsiny ary tsy vitany hoe ny antom-pisiana io ry havana fa ny zavatra seho an-tompo tena ataon'Andriamanitra misy fahariana vaovao indray ny fiainanao ianao matsapa ny fahariana ataon'ny tompo eo amin'ny fiainanao fa ianao ihany koa amin'ny iraka hampanaovin' Jesosy anao dia matsapa ny fahariana hampanaovin'Andriamanitra anao ny olona tsy mampaninona ry havana mamerina ty tantara ty farenareo ary zao moa zava ny torotelolady maraina eto fa averiko zay le hoe rehefa Andriamanitra mamorona anao dia tena vita ara-dalàna sady ny antom-pisinao ary misy zava-baovao andrahany tompanao manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra fotoana ny fety manko zao ry havana dia mamerina an'izay tantara zay zanak'izy mivady eniny ary ny analan'le fahaenina natao hoe fara dia tena mivavaka ohatra antsika zao tena mivavaka dia rehefa andeha hivavaka izy iro zareo dia izy mivady dia tena reny izy enina mianada fa filazazy hoe tohatra kely dia ozy izy mipiara mivavaka okizay aza miteraka tsononareo efa mipetraka nareo am-piangonana dia feninareo ny W ray nga nareo rery W dia ozy izy mivady okizay fa tsy teraka tsonontsika ny anaran'ilay fahaenina izy moa ny anarany fara fa tampotampoka teo ny zandry ny fara lasa firy zany nareo fito dia ho anay mpiara-miasa okizay ho aza miteraka tsononareo zao zany rehefa mipetraka am-piangonana fa miembotra aoriana ny anankiray dia ho anay izy mivady okizay fa tsy teraka tsonontsika ny hafarany ray tampotampoka teo mbola nisy zandry ndray zandry ny fara lasa firy valo ary efa andro fety tahaka izao dia ozy izy dada sineny tamin'ny mivory ny fianakaviana efa fety ohatr'izao rakizy raha miprograma dada sineny dia nijanona teo amin'ny fara nareo mianadary eo tsy tao anaty programa mihitsy le farany zany le anakiroa le zandry mifara zandry mifara tsy tao anaty programa mihitsy nareo dia ozy izy mianada dada sineny misaotra an' Jesosy zay fa tena Jesosy nahary anay araka ny endriny fa misaotra ny dada sineny koa niteraka anay fa raha tsy niteraka anay dada sineny tsy ampy pasteur anakiroa ny FJKM dia zao tsika miresaka zao pasteur izy mianada tena miasa ry havako zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao dia zao
tena noforon'Andriamanitra ianao araka ny ary tena misy antony zany namoron'Andriamanitra anao eto amin'izao tontolo zao ary tsy vitan'izany fa ny zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana dia zao ay misy fotoana ianao tena raisin'Andriamanitra tanana ary batainy apetrany amin'ny toerana anankiray hanehoan'Andriamanitra ny zavatra lehibe mandrakariva manko ry havantsika rehefa mety izay misy antsika tsy mety hetsika tsony ianao ary mivavaka ataonao Jesosy aza vela hetsika tsoa zay fa mety aminay eto tsy ary avako tena misy fotoana ianao tena raisina tanana tahaka ny zasakely arak'ilay 10 minitra teo tena raisina tanana dia trotrona ary zany ary esorin'Andriamanitra zay heverinao fa mety aminao azy ianao ary misy fotoantsika tena mitomany mangano ho azy satria tsy fantatsika kory zay moritondrany tompo atsika kanefa tsy maintsy esorina amin'izany tsika ny tanjon'Andriamanitra dia zao tarian'Andriamanitra amin'ny asa lehibe asa mahagaga ianao ry havako ary zay ny tenin'i Jesosy tamin'ny Natanaela mbola tsy niteny akory dia hitako teo ambany aviavy ianao teo izy Natanaela anganao ozy izy Jesosy taminy zany ve nylazainao dia hoe mbola hita zavatra lehibe noho izany ianao zany no fitiavan'ny tompo ry havana ary ny zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana ny fampiaran'izany dia reto zavatra anankiroa reto voalohany dia zao mahita fity tamin'Andriamanitra isika mahita fity tamin'Andriamanitra raha sitrakao ry havana ny 1:70 satria tsy novinako teo zany mba mangavy atsika rehetra raha maky 1:70 aminaran'ny tompo manao hoe ary ola anjely taminy asa matahotra ary Maria fa efa nahita fity tamin'ny n'Andriamanitra ianao inona ny dikan'io ry havana dikan'ilay hoe fity io dia mitovy an'ilay fiarabanina nataony anjely amin'ny Maria hoe arahaba rylay nasoavana ilay fity io dia milaza hoe ny fahasoavan'Andriamanitra zany no hitehirizan'Andriamanitra anao matoa ianao tahaka izao tena sitrapon'Andriamanitra fa tsy sitrapon'olombelona ary tsy sitraponao akory azy fa tena sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ny fiainanao ary ny fahasoavana eto dia zao ay Andriamanitra naneho ny voninahitra sy ny fahefany araka ny teny hoe zavatra lehibe taminy fa ny mahery kan'ilay mahery io ry havana dia milaza ilay antsoina hoe dinamita zay ny dikan'io amin'ny teny fototra na ny teny grika izany ary mifanakaiky azy eo ilay antsoina hoe zavatra lehibe dikan'io dia zao tena misy zavatra tsy eritreretina ho vitan'Andriamanitra fa Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy lay nandresy ny fahafatesana za mitondra anao mandrakariva ho amin'ny famonjena ary amin'ny fahasoavana ary tsy vitan'izany ry havana fa lay zavatra lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia zao mitarika atsika ny fanamasina mitarika atsika ny fanamasina ny andininy ry havana fa 5:30 no ahitantsika an'izany raha sitraka ao mba raha mamaky indray tsika 5:30 aminaran'ny tompo manao hoe ary lay anjely namalaka anao taminy hoe mifanamasina ny tonga ao aminao ary isery ny avo indrindra naloka anao koa ny masina izay teraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra mipetrakolana ry havana nantsony hoe problème dia hoy izy Maria ahoana kay nahatongava an'izany tena tsy haiko izany ary na eo amin'ny fiainanao azy dia hoe tena tsy vita tsony izany tsy misy mahay an'izany fa ny dikany hoe fanamasina zay fanamasina ilay Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny fanamasina dia mahay zavatra rehetra fanamasina dia manerina ny toerana rehetra ary fanamasina dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra Andriamanitra mahagaga izy zany hitarian'ny tomponao isan'andro dia avy milalao ny tompo inona ny sitrapon'Andriamanitra amintsika amin'izany ny sitrapon'Andriamanitra amintsika ry havana dia zao aoka ho feno fanamasina azy vavaka ianao aoka ho feno fanamasina azy vavaka ianao mampiavaka ny filazantsara araka ny lioka dia manao zava-dehibe ny fiainam-bavaka sy ny fandehana araka ny fanamasina aoka ho feno ny fanamasina isaky ny maraina ianao isan'andro fanamasina ho tario aho fa andraona sy andry afo no hitarian'ny tompo anao mety misy zavatra efa fantatra ao vao manao tsara fa misy zavatra ny koasan'Andriamanitra mahagaga sy anehoan'Andriamanitra ny heriny fa manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia avy milalao amin'ny tompo rehefa nanontaniana reto olona maromaro na ny katekomena inona kay zava-dehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao inona kay zava-dehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia hoy ny katekomena anankiray narara dia ny sitranina
ony anankiray tsy nahita asa dia nomeny asa ony anankiray tena niatrika ny fahavalo aho efa antsy mihitsy nanambana ny fahavalo aho fa dia nahagaga fa narovan'Andriamanitra aho ary ny anao kosa mba ahoana matsain'ilay tovavy anankiray dia ilay tovavy anankiray ny nazavatra lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako dia izao navela an' Jesosy ny eloko voavela eloko aho voavela eloko aho Jesosy namela ny eloko dia avy milalao amin'ny tompo zany ny hevitry ny teny hoe fahasoavana voavela eloka mamela ny eloko ao ny tompo dia avy milalao amin'ny tompo raha ao anatin'izao famaranana ny taona izao dia meno ny kabary ny filoha-panjakana ny maneran-tany ny andrasan'ny mpiasa-panjakana rehefa mikabary ny filoha-panjakana dia inona kay zay lazainareo zay fisondrota-karama ary ny olona kosa zay mety any amin'ny fonja dia inona mety andrasany fa mitsorakeloka ry avako ny zavatra sarobidy aminao amin'izao famaranana ny taona izao na inona mety heverinao hoe fisondrota-karama ka nahazonao zao rehetra kanefa very ny ainao hitondra inona aminao moa fa ny tena rena sarobidy zavatra lehibe indrindra tao fitsarovanao an'io raha mialo eto ianao dia zao voavela ny eloko nahita fity tamin'Andriamanitra aho ary zany ny fifaliana araka ny teny soratra masina hoe misy fifaliana lehibe tahaka zany ny ampanota raha izay mibebaka any an-danitra ny anjaranao an'io ry avako dia mibebaka tsy amerina ntsony a Jesosy ny amin'ny fahotana zay nataoko ary mangataka aminao a Jesosy esory amiko zany fahotana zany raha ianao ny mitantaran'izany amin'ny dada sineny ry tanora na ry zanaka dada sineny a tsy amerina amin'izao fahotana zao tsony a faly dada sineny ary dada sineny koa rehefa mifampiresaka hoe dada za tsy amerina zao tsony amin'neny na neny za tsy amerina zao tsony amin'ny dada dia miteraka fifaliany zany ny anjaranao dia mibebaka satria nahoana nanao zavatra lehibe teo amin'ny fiainanao Andriamanitra ary tsy zany ihany fa amin'izao andro sisy zao manekea ho taria amin'ny fanamasina ianao fa ny fitaria amin'ny fanamasina anao ry avako nahatsapanao tokoa fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny fihetsony ianao fa ny faharoa zay hitantsika ry avana dia zao mifalia fa mamindra foa hatramin'ny taranaka faramandimbo ny tompo andiny fadimapolo miara-mamakitsika anaran'ny tompo indray manao hoe ary ny famondrampony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby dikan'io teny io ry havana dikany hoe famondram-po dia zao voalohany a zay lazainy eo a dia zao tena miahatsika ny tompo tena mikarakara anao Jesosy mikarakara anao Andriamanitra dada sineny mikarakara anao zoko zandry mety mikarakara anao mpampiasa anao mety fa tsy ampy zany fa ny tena mikarakara anao dia Jesosy Kristy ary tena misy zavatra hatramin'ny atsipiriany indrindra azy zany ny karakarain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsika manko ry havana jereo ny zavatra eran-tany fa na inona fahaizan'olombelona misy fetrany ihany ary misy zavatra tsy voafehanao mihitsy fa Andriamanitra mahagaga Andriamanitra lay tena miatsika mimindra fo amintsika zany ny karakara anao isan'andro ary izy mbola tsy ary izy ianao fa nikarakaraina tonga eto ianao mbola karakaraina mandra-pahantitra ao mandra-pahafotsy-volo ary mandrakizay ianao efa karakarain'ny tompo mandrakizay zany mahafaly ry havana ary ny hevitry nydikany hoe mamindra fo dia zao tena miombona amintsika ny tompo miara-malahelo aminao izy miara-mitomany aminao izy miara-mifaly aminao izy zay ny fitiavan'ny tompo antsika isan'andro ry havana zany no fiombonana ary Jesosy ihany no manana n'izany toetra zany izy malala momba anao fa tanareo amin'ny malagasy dia hoe fifalian'ny sasany fahorian'ny sasany ary fahorian'ny sasany fifalian'ny sasany fa ao amin'ny Kristy irery ihany ianao no mahatsapy hoe ay Jesosy Kristy miaraka amiko ary io ry havana raha mijery ny hevitra fototsika dia tsarotsika voanankalaza noelitsika io latsona hoe Imanoela amintsika Andriamanitra melohan'ny nahafatesan'i Jesosy dia Imanoela amintsika Andriamanitra
rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy dia ny zavatra nyteneniny tamin'ny mpianatra momba anareo mandrakariva ao dikany dia hoe miaraka aminareo aho misy fototeny iraisana ry havana dia hoe miaraka amintsika ny tompo ao anatin'izao fety izao ry havana na mety ny fiainanao manontolo dia hoe irery aho miady rery aho tsy misy namana aho tsy mba misy miantso akory afa tonga ny krismasy na mesazy ary tsy alefa ny olona akory tsy nahazo aho tsy ary avako ny tsaronao an'io dia zao miaraka aminao ny tompo ary efa miaraka aminao ny tompo dia zao tena tianao Andriamanitra tianao Andriamanitra tianao Jesosy ninona feverinao ny tenanao tianao ny tompo ary zay ry havana tsy anao ihany fa hatramin'ny taranaka amin'ny fandimby omen'Andriamanitra anao dikany hoe taranaka eto ry havana dia zao ny anankiray a zanako omen'Andriamanitra anao ary enao zay miaina-kehitriny zao ary ny fianakaviana manontolo ary ny fiafarana azy hatrany amin'ny firenena zany omen'Andriamanitra anao ry havako mafy ene ry havako hoe tena mafy a zany hoe enao mivavaka raha isika hoe dada sy niny ianao zao ny tonga eto fa ny zanako lana ny zanako vavy tsy mivavaka na ny zavatra hitranganay dia zao zanaka lahy sy ny zanaka vavy mivavaka fa dada sy niny maninona tsy mivavaka ary dia efa manontany dada maninona dada tsy mivavaka rehefa atao trano fotsiny dia mivavaka nganareo mahita zay atoko atao trano mavesatra zany ry havana ary misy fotoana aza mijanona eo aminao ny tena hoe fiainam-bavaka tahaka an'le hoe olona mamorona orinasy dia eo amin'ny taranaka fahatelo mijanona eo amin'izay fa raha aveo tsy nitotsony ilay izy fa ny fanambo atsika ny tena fifaliana ao atsika ry havana ary zay ny aladiny fetsony hatramin'ny taranaka fara mandimby omeny tompo anao dia zao manaiky fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainany ary zany ny fanantenana ao atsika zany ny arena lehibe indrindra ao atsika ry havako ry havana milalao amin'ny tompo ny taranako omeny tompo anao eto ry havana dia zao efa misy antony mazava mihitsy nanomezan'Andriamanitra taranaka ao anao misy antony mazava hitatsika teo fa dada sy neniny fara tsy nalala ny antony hoe maninona izy mianadary eto misy fa ny taranako omeny tompo anao dia tena zavain'Andriamanitra reto ny iraka lehibe ampanaoviny tompo anao eto amin'izao tontolo zao ary tsy vitan'izany fa ihany koa dia efa tena misy tanjona omeny tompo azy ireo tsiraray avy ary tsy vitany hoe tanjona fa efa misy toerina sy vokatra tsara omeny tompo ny taranaka ao ry havako aza matahotra ny amin'ny hoavy ny taranaka ao aza matahotra ny hoavinao ry tanoro aza matahotra ny fitondran'Andriamanitra anao hoe fa tsarofo fa zao rehefa matahotra an'Andriamanitra isika dikany hoe matahotra eto ry havana dia zao tena mivavaka amin'Andriamanitra manolo tena an'Andriamanitra ary tsy vitan'izany aza fa nevitran'ny dia tena tian'Andriamanitra zany ny antom-pisinao zay sehatra misy anao ry havako ny antom-pisinao dia Jesosy Kristy irery ihany Paoly apôstôly nanama izy azy makitsika amin'ny boky ny Filipianina dia tany sainy daholo raha resaka tetiarana mananao tetiaran'izany dia firazana ananako zany eo natrehan'ny lalàna tsy manatsiny aho ary raha resaka diplôma fantatro araiko tsara ny zavatra rehetra fa hoy izy ataoko fatiantoko zany noho ny fahalalana ny atsarany Kristy ary hoy izy Kristy ny antony havelomako ary ny fahafatesany no azoko tombony nevitra zany ry havana araky ny teniny Maria ny andininy faha 7 raha sitraka ao ry havana ndao raha tsika mamaky ny andininy fa 7 aminaran'ny tompo manao hoe dia hoy Maria ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka ne ho tonga amiko araky ny teninao tena andao azy lay anjely ny afatarina fa tena matahotra ny tompo ianao ry havana dia zao voalohany dia zao tena manolo tena ho an'i Jesosy ianao anao a Jesosy manompoko zao ary ndikany hoe manolo teny ianao ry havana rehefa tena manolo teny ianao dia tena fantatra ao amin'izay no hoe eto ny maridrefy misy ao anatin'izao famaranana ntaony zao dia hoy izy ny mpitatana orinasa andao tsika anao tombanezaka taizitsika teo aloha ary raizitsika zao ankehitriny zao ary hoaizitsika raha ampitso dia samy manao zay mety fahalalana hitarian'ny tompo azy eo fa ianao koa ry havana atonga anao tsy diso ny maridrefy zay andrefesanao ny fiainanao dia ny afantarinao fa tena marina ny fiainanao dia zao manolo tena ho an'i Jesosy ianao
ary tsy vitan'izany fa rehefa tena manolo tena ho an' jesosy ianao dia tena mahatsara hoe maivana ny entanao tena maivana rehefa nanolo tena ho an' jesosy Maria na Josefa na Zakaria na Elizabeta dia nitsarony dia zao tena maivana ny fiainana satria misy fanontaniana saribaliana tsy voavalinao mihitsy eo amin'ny fiainana fa ny fanoloran-tena ao amin'i Jesosy na nanao valiteny aingina sady mahafa-po ny fiainanao Jesosy irery ihany ny valiteny tsara indrindra ary mahafa-po ao amin'ny fiainantsika. Tantara kely anankiray izay fantatrareo izay namaky an'izay boky izay ianareo. Ronald Reagan fantatrareo zany filoham-pirenena Amerikanina. 20 taona izy dia ataontsika mifanandrify amin'ny talata izao ny tantara. Inona kay amin'ny talata raha sitrapon'Andriamanitra dia 2 Janoary 2024 dia ny dadatoan'ny Ronald Reagan mpanao kiraro. Dia hoy izy ny dadatoany Ronald Reagan satria mbola tanora izy tamin'izany. Inona ny kiraro menanao amin'ny 2 Janoary zao amin'ny taom-baovao. Lehilahy manko zany Ronald Reagan zany. Inona ny kiraro tianao? Maranitra ny lohany sa karekare ny lohany. Zay zany le antsoina hoe bokare rehefa manao kiraro zay lehilahy rehefa afaka mijery ny kiraro lehilahy zao na hoe le kiraro maranitra zao mocassin sa lay bokare. Dia ozy izy Ronald Reagan, oka aloha zah eritreritra dadatoa tonga indray ny latsinainy 1 Desambra. Inona ihany ilay kiraro tianao amin'ny taom-baovao entinao faly makany amin'ny toerana zay fifaliana. Dia hoy izy, oka aloha zah mbola eritreritra ihany dadatoa. Safidy roa ny meko anao na ny kiraro menanao maranitra ny lohany na karekarea. Dia tonga ny 2 Janoary iny amin'izay izy nitondra an'ilay kiraro ny dadatoany. Eoka anao amin'izay ny kiraronao anaka. Faly ry Ronald Reagan, inona re zany kiraro zany? Navoaka ny dadatoany ilay kiraro, niakavy maranitra ny lohany, niakavanana karekare ny lohany. Dia mihoatra anareo zany Ronald Reagan dia hoy izy ny dadatoany, rehefa tsy manapa-kevitra anao anaka, ny olona manapa-kevitra amin'ny fiainanao. Ary rehefa tsy manapa-kevitra ianao dia zao tontolo zao mibaiko amin'ny fiainanao. Fanapa-kevitra tsara indrindra dia Jesosy Kristy ahatonga anao hanina ary tsy hanenina ianao rehefa manapa-kevitra fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy anao. Ary tsy vitan'izany ry havana fa ny olona zay hoe tena matsapa hoe matahotra ny tompo manolo teny tsy famanitry teny. Ilay teny hoe ankizy vavin'ny tompo ry havana dia teny anankiray marary amintsika mandre azy ary tsy zakanao mihitsy ary tsy tianao averimberina. Dia ilay teny hoe andevo zany io teny io. Dikan'io ry havana dia zao ny olona zay tena matahotra ny tompo dia tena matsapa mandrakariva tena mihetra ary manitry tena mandrakariva manitry tena mandrakariva. Na inona fanandratany olona anao, na inona fahombiazanao manetrehetena ome voninahitra Andriamanitra ray zanaka fanamasina fa zany ny fifalianao anao. Ary misaoran'i Jesosy amin'izay fitondrany ianao, amin'ny fitondran'ny fianakavianao ary ny fiainanao manontolo, misaory an'Andriamanitra zany. Ho avy ny famaranana ny taona, na inona fandaharam-potoana anao, soraty avokoa ny anaram-pianakaviana. Ary ataovy zava-dehibe ny fivorim-pianakaviana, anao inona hivavaka ary hanapa-kevitra hanompo an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina tahaka ny teny Josoa manao hoe raha zao sy ny ankonako dia hanompo an Jehovah zahay. Ataovy zava-dehibe ry havanao amin'izao famaranana ny taona zao mitondra amin'ny fianakaviana. Raha dada sy neny ianao neto, ataovy zava-dehibe ny famorina ny taranaka. Ny tanjona dia zao hanolo tena ho an'i Jesosy ny ankonana. Raha zoka ianao neto, ataovy zava-dehibe ny fiantsoana ny zandry, hanolo tena ho an'i Jesosy fa izany ny arena sarobidy indrindra ho azy ireo. Ny farandrindra ry havana, farandrindra dia izao mifalia fa mitahana ny teny fikasany ny tompo. Mitahana ny teny fikasany ny tompo. Ny andiny 5:15 irahantsika mamaky averina amina raha ny tompo manao hoe araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Inona ry havana no hevitra izany teny zany? Ny tenin'Andriamanitra zay lazainy eto dia izao ry havana, zany tenin'Andriamanitra zany marina eo amin'ny fiainantsika. Zany tenin'Andriamanitra zany marina eo amin'ny fiainantsika. Neto amin'izao tontolo izao dia miovaova marina.
ary efa miadevitra amin'ny olona ianao dia ozy ny olona hoe marina aminareo zany fa tsy marina aminay fa tonga anao ry havana tena tsapany fahamarinana dia zao mitenin'Andriamanitra rery ihany fa Jesosy Kristy ilay lalina sy fahamarinana ary fiainana ary tsy izany ihany ry havana fa io fahamarinana lazainy io dia zao Andriamanitra mihitsy manambara ny marina eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra manambara ny marina eo amin'ny fiainanao zany hoe hiarantsika hiarana fa misy fotoantsika ry havana na tianao zavatra tsara azy voafetra ihany ary tsy manana tanjam-panahy na finiavana fa no ny asa amin'ny fanahy masina amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia izy mihitsy manambara izany eo amin'ny fiainantsika ary tsy izany ihany fa ilay fikasan'Andriamanitra zao mahatonga amin'ny fiainanao azo antoka atsapanao ny tompo-pahasoaviny men'Andriamanitra anao tsy maty antoka ianao rehefa niaraka tamin'i Jesosy teto amin'izao tontolo zao nanamakivaky ny taona 2024 ary tena tsaronao fa tena nilain'Andriamanitra ianao tena nilainy Jesosy ianao. Misy fotoana mankotsika ry havana rehefa miresaka amin'ny olona indrindra fa rehefa vita ohatr'izao ny asa mety misy fizarana sertifikat fa avy eo mety misy araka ny volaza isan-karazany dia hotsika indraindray milaza hoe inona moa zay nga mba ilaina akory tsy ary havako tsy izany tsony mivaly teninao manomboko izao ay tena nilainy Jesosy ianao ary zava-dehibe eo masony tompo ianao satria nahoana misy tanjona feno fandrosoana trany hitarihan'ny tompo anao ary ny dikan'izany dia zao izy Andriamanitra efa nanao mifanekeny tamin'ny Davida sy Abrahama zany ihany koa ny fanekena hambariny ao amin'ny fiainanao fa izy mame antoka anao antoka izay atsapanao ny famonjena ary ny atsapanao ihany koa ny tena hoe zany fitondranao Andriamanitra fa ho avy ianao ary ny dikany hoe ho avy dia zao efa manomana antsika sahady ny tompo amarana azy amin'ny teny fanevantsika manko reo avy eo fa ho avy Jesosy manomana antsika ny tompo mba hiova toetra isika ary bebaka isika ary indrindraindrindra hananantsika tokoa zany famonjena mandrakizay zany. Hoy soratra masina ry havana raha sitrakao ny 9:7 ndao ny embarahantsika mamaky ny 9:7 amin'narany tompo manao hoe hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana hanitsindiantsika ho amin'ny lala mpiadanana. Ry havana alo amin'ny tompo inona ny dikan'izany teny zany dikan'izany dia zao ny fitarihan Jesosy atsika ry havana dia fitarihan Jesosy ho amin'ny fiadanana dikany hoe fiadanana dia ho amin'ny firindrana tena rindra ny tompony fiainanao manontolo ary tsy vitan'izany fa ho amin'ny filaminana ary ny dikany hoe filaminana dia zao tena tsara amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tena tsara amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy le niantso ny fidy ary nanoloranao ny tena ka azonao antoka ny famonjena. Hoy ny teny fanevantsika ry havana amin'narany tompo manao hoe ho afanganao tany mafy izay nananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra aho. Inona ny dikan'izany ny feny dia zao zay efa nomeny tompo anao ry havana tazomy tsara zany aza takalo fa sarobidy ny famonjena ameny Jesosy anao ary zany mahatonga an'ireo mpaminany maro ao amin'ny soratra masina rehefa tambatambazan'ireo olona maro izy dia zao ny lazainy hoe etanao ny anao meny olo-kafa ary zay mahatonga nireo kristianina ray aman-drentsika hoe ampia Jesosy atetya ampia Jesosy atraria tazony mafy ry havana ary hevitra hoe tazony mafy io dia tahaka ny manam-pahefana ry havana nampitandro filaminana zay misambotra olona anankiray dia tahaka izany koa ny atao hoe tena fisamboranao fiazonanao mafy ny famonjenao amin'ny Jesosy Kristy ny famonjenao amin'ny Jesosy Kristy zany miteraka fifaliana sy fahasoavana ary ny fahasoavana atao satroan'Andriamanitra ny satroboninahitra ianao farina ny taona ry havana aza mijery zay mety hoe inona ny fahalemenao fa mety voafetra ihany ianao amin'ny famaritanao zany fa manomboko izao jereo Jesosy Kristy le niantso ny fidy ianao ary manomboko izao tazony mafy finoana efa ao anatinao ary ny dikan'izany dia zao hoy soratra masina ho afanganao tany mafy izay nananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika kosa ny fahasoavany amen.